Aty Jerosalema isika. Ity tantara ity dia nitranga 2 arivo taona lasa izay, fa raha amin'izao fotoana izao dia mety mitrangany amin'izay misy anao na misy ahy. Mitantara ny nanomezan'i Jesosy ny ainy hamonjenany olona rehetra ary ahoana no niajiny tamin'ny fahafatesana. Tantarana zava-mahagaga ilay mistera ny fitiavan'i Kristy. Rehefa avy nisakafo izy ireo dia niakatra teny an-tendrombohitra Oliva, niataka ny vavaka Jesosy ary Petera, Jakoba sy Jaona niambina lavitra azy. Nandohalika Jesosy sady nanakombona ny tanany, nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Raha satria vitanao ny zavatra rehetra dia raha azonao atao dia sory amiko ity kapoaka mangidy ity, kanefa tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao. Rehefa niverina teny amin'ireo mpianany 3 lahy Jesosy dia natory izy ireo fa tsy niambina. Nanontany Jesosy, ary nareo tao matory? Tsy mba afaka niaritra adiny iray akory ve nareo niaraka tamiko? Miareta atory ary mivavaha mba tsy ho azo ny fakapanahy, marisika ihany ny fanahy fa malemy ny nofo. Dia mbola niverina ny vavaka fanindroa sy fanitelo ny Jesosy, ary tsy nahavita niary tory mihitsy ireto mpianany 3 lahy ireto. Fanitelo ny Jesosy niteny tamin'izy ireo, tonga ny fotoana, nitsangana fa efa akaiky ilay hanolotra ahy. Ndzay eny fa nisy feo, reny eny fa nipoitra ireo miaramila, ary iza ny miaro lalana azy ireo? Jodasy Iskariota. Nilaza tamin'ireo miaramila Jodasy fa izay horohany no izy, ary sambory izy. Vao nahitany Jesosy izy dia niazakazaka nanoroka sady niteny hoe, Raby io. Io no izy, hono miaramila, sambory izy. Rehefa hitan'izy ireo ny andihana miaramila ny sambotrany Jesosy dia navoaka ny Petera ny sabatra ary novelesiny ny mpanompon'ny mpisorona be, izay nanongotra ny sofiny. Tazominy Jesosy ny tanan'ny Petera sady nolazainy hoe, avereno amin'ny toerany sabatra ao, fa izay rehetra mamely amin'ny sabatra dia ho fatin'ny sabatra. Everinao ve fa tsy azoko atao miantso ny raiko, ary izao ankehitriny izao ihany aho dia andefasany anjiatafika anjely 12. Nalahelo Petera nahitany Jesosy nofatorana, lasa nentin'ny miaramila. Nentin'izy ireo tany amin'ny tranony Kaiafa mpisorona be Jesosy. Avy eo nentiny tany amin'ny gobernora Pilato mba ho elohina. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny Pilato no manontany an'i Jesosy, ianao ve ny mpanjakan'ny Jiosy? Voalazanao, hoy Jesosy, nitabataba mafy ireo olona ny ampangazy. Mpanakorotana firenena io lehilahy io, mendriky ny ho faty io. Tsy namaly intsony Jesosy, nangina izy. Gaga Pilaty, eloha io faty io e, tsy hainao nga zany fiampangananao rehetra izany? Fa tsy namaly intsony Jesosy, fa tsy ho amin'ny azo fijaliana izy, hoy ny olona rehetra. Fa inona ary no ratsy nataony, hoy Pilaty. Mba hampitoniana ny fahatezeran'ny vahoaka dia nanome baiko i Pilato hanafahiny maty an'i Jesosy, ary natolony an'ireo miaramila Romana.